Tafaverina ao anatin'ny Agoa i Madagasikara, asa manodidina ny iray hetsy farafahakeliny no entin'ny mpampiasa vola hiverina miaraka amin'ny Agoa ireo raha miverina araka ny tokony ho izy izany. Mbola mitohy kosa ny fifampiresahana amin'ny fanjakana Amerikanina ahafahan'ny Madagasikara hiamboka misimisy kokoa ny tombotsoan'izany fifanarahana ara-barotra izany. Mbola vary mangatsiaka ny Tsimba Zaza ny fandaniana ilay volavolan-dalàna mikasika ny fifidianana. Mahitsy anefa ny tenin'ny vondrona Eoropeanina tsy hivoaka ny ambom-bola vao amin'ny PASEM, anaovana izany raha tsy mipetraka ny lalàna mazava sy vaovao mifeny fifidianana. Afampana ny tsenan'Antananarivo amin'ny herinandro avy io, ny emitrendreny komina Antananarivo renivohitra ka nanapa-kevitra ny hanala sy hamindra ireo mpivarotra amoron-dalana eny Analakely sy Behoririka ho amin'ny alatsinainy. Etsekelan'izay anefa manday izay efa nisorana sy famindrana toerana azy ireo mpivarotra na dia efa nisy aza ny fifanekena mialohan'ny fety. Tsy famaky na antsy be fa tanana fotsiny ihany dia ampy amakiana kôkô anjatony. Zava-bita miavaka voarakitra ao anatin'ny tokony Guinness entina aminao anio. Ny andindininy avy hatrany. Matetika miavaka tomily, paty, ampio sardine ani. Vita ny sakafo. Sardine ani, ankafizo amin'ny fotoana rehetra. Mofo mikarepoka, tetika voatabia, ampio sardine ani. Vita ny sandwich. Ankafizo amin'ny fotoana rehetra ny sardine ani. Sardine ani, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Avec Philips, entrez dans un monde de rire, de frissons, d'émotions, de sensations. Vivez le grand spectacle de la Coupe du Monde avec la série 9000 de Philips, la Smart TV à écran 65 pouces Smart, LED Ultra HD. CIDEF, une garantie de qualité. Tire l'Iranquinte plus, ni ça bout de vol en propos de Zunzao. 236 millions, 20 000 FMG, ni tire l'Iranquinte plus. Mianjanoir les toutes na Guavanabe, ni ça bout de vol en propos de Zunzao. 236 millions, 20 000 FMG, ni tire l'Iranquinte plus, ni ça bout de vol en propos de Zunzao. PMU, vous l'avez. Ankafaliana trano tomboka lasy tsongo vavy ny tsy tiana ny tokantranonao amin'izao hariva izao. Amparanjana no hiarabananao sy hanasananao anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra KOLO TV hatramin'ny farany. Vaovao eo amin'ny lafiny toe-karena avy hatrany no mboantsika izany tafaverina ao anatin'ny Agoa i Madagasikara ny filoha Amerikanina Barack Obama nanambary izany tamin'ny alalan'ny kabary ofisialy omaly. Mbola mitohika kosa nefa ny fifampiresahana eo amin'ny fanjakana Amerikanina ny amin'ny tokony antarana 5 hatramin'ny 10 taona ny fotoana iasany sy ampitombon'ireo vokatra tokony ho voakasika izany eto amintsika ireo anivon'ny GEFP na ny fivondrona ny orinasa afakaba kosa miandry ny fanamorana ny sehatry ny fandraharahana avy amin'ny fanjakana fanadihadiana hoentin'ny Iltasto. Efa ny 10 isanjaton'ireo orinasa afakaba nikatona tamin'ny taona 2024 vokatry ny fiantonan'ny fifanarahana Agoa teto Madagasikara no tafaverina amin'ny laoniny amin'izao fotoana izao. Tsy hanany sarotra ho an'ireo mpandraharaha amin'ny sehatry ny lamba ny verina indray araka ny fanazavana ny eo anivon'ny vondron'ny orinasa afakaba. Miantehatra amin'ny fanoanana ny sehatry ny fandraharahana tokony omen'ny mpitondra malagasy izy ireo. Madagasikara dia membre atao hoe actif. Dikany actif hoe African Cotton Textile Industry Federation. Io zany fikambanany aty amin'ny Afrika subsaharienne zany madefa entana makany États-Unis hoe hivondrontsika amondrona ny hery mba ahafana mangataka hoe tapitra dia aloha mba ho alavaina kokoa zany ny Agoa na amin'ny faharetana zany na amin'ny entana azo vaondrana makany Amerika.
Nanontaniana mahakasika izany androany atoandro nandritra ny fiaonany tamin'ny mpandraharaha ny Prime Ministra Kolo Roger ary nilazany mbola tsy naharay vaovao mikasika ity fiverenan'i Madagasikara ao anatin'ny AKOA ity. Zavatra tena tsara mihitsy raha ohatra ka confirmen'ireo havatsika na merinazy fa aoka aloha izy angamba ny tokony teny voalohany miaraka amin'ny lehibe ny filohan'ny firenena malagasy fa tsy anjarako angamba tonga dia zany nandeha teny hoe nazo azoatsika na ohatra azotsika. 7.7 tapitrisa dolara ny vola niditra ho an'i Madagasikara amin'ny alalan'ny fanondranana lamba tany Etazonia ny taona 2024. Ny ampitombo io vola ateraky ny sehatra famokarana sy fanondranana io no tanjona. Asa iray etsy farafahakely no entin'ireo mpampiasa vola iverina miaraka amin'ny AKOA ireo. Etsakilan'izay, ho tapitra amin'ny volana septambra 2024 ny AKOA mitoy ny fifampiresahana analavana io feom-potoana io ahafahan'i Madagasikara ihanoka misimisy kokoa ny tombotsoan'izay fifanarahana ara-barotra izay. Ny fiatsorana nataon'ny filoham-pirenena hoe rehefa nianina izy filoham-pirenena hoe ametraka climat d'investissement favorable zay moa zany ombieny tena tamin'ny kabary nataon'ny maly teny amin'ny lampam-panjakana teny avoloha koa hoe ametraka zay climat d'investissement zay mino sy manantena zay manomboka miverina tsikelikely ireo entreprise ireo ary tianivon'izy UFP koa zany efa miezaka zay no mampafantatra ny mpiara-miasa taloha zay nandoan'i Madagasikara mba hiverina mba ahafana mamorona asa maromarona kokoa mamorona asa maromaro kokoa azafady. Mikasika izay entana afaka hondrana makany Amerika izay, mahery ny 4 arivo ireo vokatra malagasy mahasarika ny Amerikanina amin'izao fotoana izao. Tafiditra ao anatin'izany ny vokatry ny asa tanana, ny hoditra, ny hanitra ho an'ny sakafo sy ny voamaina ary ny kojakoja amin'ny haingo sy ny lamaody isan-karazany. Sehatra ahafahan'i Madagasikara manarina ny mizanam-barotra izay mbola matiantoka hatrany eo anatrehan'ny fifanakalozana amin'ny Etazonia izany. Eo amin'ny lafiny fifamoivoizana napakabaka kosa indray, mbola lafitrezaka ny ahafahana mivoaka amin'ny lisitra be ny vondrona Europeana tsy misy intsony ny fitsirina atao amin'ny kompani pitaterana napakabaka kompani nasionaly Air Madagasikara na dia mbola isany tafiditra ao anatin'ireo tsy afaka misidina ny abakabaka Europeana azy ireo fiaramanidina Airbus A340-300 roa ny kompani Air Madagasikara nomena dérogation kosa ary afaka misidina indray ny TOA any Mamravatomanga sy ny Sky Service na dia tsy mahafeno ireo fepetra takina azy fanadihadiana. Tsy ny fanavaozana fanomezan-dalana na ny ireo certification ho an'ireo kompani pitaterana napakabaka 10 ambiny eto Madagasikara ihany no ezaka mbola mila ataon'ny ACM na ny aviation civile de Madagascar analana ny Madagasikara amin'ny lisitra B. Roa taona lasa zao no efa vita ireo certification na fanavaozana ny fanomezan-dalana ny kompani pitaterana Air Madagasikar. Ny volana aprily farany teo, mbola isan'ny tafiditra anatin'ny lisitra B tsy afaka misidina ny abakabaka ny vondrona Europeana ihany ireo fiaramanidina Airbus roa n'ity kompani ity. Isan'ny ezaka nambaran'ny tale jeneraly ACM taoriny ny fivoahan'ny fanapahan-kevitra ny firenena Europeana io analana ny Madagasikara amin'ny lisitra B ny fanavaozana ny fanomezan-dalana na n'ireo certification. Tsy isan'ireo voakasika izany ny Air Madagasikara. Nambarany ihany koa fa nahazo alalana isidina avy amin'ny ACM ny fiaramanidiny Air Madagasikara. Misy moa ny Air Madagasikara izay efa vita fa roa taona lasa zay ny recertification dia efa vita iny. Matoa izy mbola mahazo an'ilay alalana le antsoina hoe certificat de navigabilité mbola mahazo an'ilay certificat de navigabilité izay omen'ny ACM io. Ny ACM mamame an'io. Matoa izy mbola manana an'izay dia afaka izy zany satria manaraka ny norme izy. Fa ny kompani kely madinidinika misy eto an-toerana moa zany misy eo amin'ny 10 izy ireo dia nisy anankiray zany vao navita an'ilay izy zao. Vao hatramin'ny herinandro ambony iny no nahazo an'ilay certificat vaovao. Ho an'ny kompani pitaterana TOA izay any Mamravatomanga sy ny kompani Sky Service izay tsy nahafeno ny fepetra azony ny fanavaozana fanomezan-dalana nambaran'ny tale jeneraly ny ACM androany fa nisy ny fijerena manokana ireo kompani roa ireo. Tsy nampiarina avy hatrany araka izany ny fampiarana ny fampitsanonana ny fahafahan'ny fiaramanidina ireo kompani pitaterana ireo misidina araka ny nambaran'ny tale jeneraly ny ACM hatrany ny volana aprily farany teo. Nisy kompani tamin'ireny tokoa zay tsy nahatratra n'le fepetra dia mbola niasa izy dia nangatahana izy aloha zany aloha hoe atsarao le fanajanan'ireo le fepetra provisoire reo aloha fa rehefa miatsara reo
dia azonay omena fanalalahana manidina ihany zany hoe dérogation zany ianareo mandrapa vita ny recertification ny orinasinareo dia nisy tokoa zany fa hatramin'izao aloha dia efa zay tratra tamin'izay zavatra zay dia efa nahavita le atsika hoe action corrective zay nangatahanay daholo Ny fampanajana ireo fepetra takin'ny OASI no ahafahan'ny ACM manavao ny fanomezan-dalana ho an'ireo kompania mpitaterana. Ireo fepetra ireo ihany koa no takin'ny firenena Europeanina ahafahany manala ny Madagasikara amin'ny lisitra be. Nambarany teo anivon'ny ACM izay manamahefa manantanteraka ny fitsirina sy manavao ny fanomezan-dalana nefa androany fa ny rafitra eo anivon'ny ACM mihitsy no tsy mbola afaka manantanteraka amin'ny atsakany sy andavany ny fitsirina tokony ataony. Nisy ny fanafarana teknisiana avy any ivelany anantanteraka ny fitsirina amin'ireo kompania mpitaterana eto Madagasikara. Eo amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany kosa indray, ny azo any Vatican androany maraina ny filoham-pirenena Era Jonary Mampianina araka ny fampitam-baovao avy amin'ny fiadidinan'ny Repoblika dia nahazo ny fanasana ofisialy avy amin'ny Papa François ny filoha malagasy noho izany isy ny fionan'izy ireo raha ampitso sabotsy fa 7 ny volana Jona. Tsy voalaza ao anatin'ny fampitam-baovao ny fanjakana kosa ny votoaty ny fionana any Rome any Italia ity. Eo amin'ny lafiny politika tsy olana ny famatsim-bola amin'ny fifidianana tokony atao manaraka ka isan'izany ny fifidianana ben'ny tanàna raha nambara ny vondrona Europeanina omaly. Eo amin'ny lalàna vaovao mifehy ny fifidianana no olana mipetraka nasongady ny mahasoivon'ny vondrona Europeanina fa mila apetraka ny lalana mazava ifehy ireo fifidianana ho avy ary isan'izany ny amoana ny ambom-bola avy eo amin'ny PASEM manaovana izany fifidianana izany. Androany tsy mbola misy fandaram-potoana matotra voalahatra momba ny fandaniana ireo volavolan-dalàna maika ireo fanadidina. Iza no mikasa ampitarazoka ny raharaham-pirenena dia ny firosoana ny fifidianana mipetraka ny aya ankehitriny na dia eo anivon'ny samy solombam-bahoaka azy fa tsy olany amin'ny herinandro io ny volavolan-dalàna sy rijalalàna samihafa. Eo aloha ny fandaniana ny teti-bolam-panjakana na sipantsiana izay ankina ny fampiodinana ny raharaham-panjakana maro samihafa. Ao ihany koa ireo rijan-dalàna isan-karazany izay tsy maintsy jerena. Miampy ireo tolo-dalàna izay efa voatitra teny amin'ny antenimieram-pirenena. Fa ny tena raragoavana dia ny fandaniana ilay volavolan-dalàna mikasika amin'ny fifidianana izay efa lany teny anivon'ny governemanta. Raha ny tokony ho izy ny sabotsy faha 1 Jona lasa teo ny tokony ho fetrandro farany nandaniana io volavolan-dalàna io. Hatreto anefa mbola tsy tafiditra tao anatin'ny lahadinika teny amin'ny antenimieram-pirenena akory ny momba izany. Raha tsy aivina ny 27 volana Mey lasa teo ny VPM Malagasy miara-miainga no efa nanolotra ny tolo-dalàna mikasika ny fandaninana fifidianana kominaly izay tokony ho tanterahana mialohan'ny faran'ny taona 2012. Maika ny fandanianan'ireo lalàna vaovao ifeny fifidianana ireo raha ny fanazavany ny vondrona Europeanina. La première question qui doit être réglée, c'est le cadre législatif pour les élections communales. Et ça, c'est le travail évidemment du... Ny fahatomombanan'ny lalàna mifeny fifidianana kominaly ny tokony ataon'ny governemanta lara-pamena. Tokony hisy fandraisana anjara ara-bola avy amin'ny ihany koa. Fandraisana anjara amin'ny fifidianana telo no afaka ataon'ny vondrona Europeanina, tsy olana ara-bola araka izany ny fanatanterahana ny fifidianana kominaly. Prendre l'initiative, c'est au gouvernement d'abord pour régler, pour fixer toutes les règles et la législation nécessaire pour les communales. C'est pas une question de financement. Hatramin'ny sehatra iraisam-pirenena araka izany no mahita fa nisy zavatra tsy niady tamin'ny fifidianana teo aloha ka ilana rafitra vaovao ahafahana miatrika fifidianana araka ny tokony ho izy. Ny alatsinainy izao no voalaza fa tokony andiniany ny biro maharitra ny volavolan-dalàna momba ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Io lalàna vaovao io izay tokony andrindra sy andraikitra ny fifidianana an'ireo rafitra isan-tsokajiny takiny ny lalam-pandrenana vaovao. Zava-dehibe ary akinan'ny ampirenena araka izany ireo mbola miandra ny solombam-bahoaka ireo. 120 andro ateo aorian'ny nanomboan'ny fivoriana ara-potoana ny antenimieram-pirenena. Mbola maro ireo vary mangatsiaka miandra ny solombam-bahoaka. Raha misy ny finiavana politika, herinandro ny fanapahan-kevitra io herinandro ho avy io ho an'ireo mpiasam-bahoaka ao Tsimbazaza. Fa tsy mbola raha ampitso fa afaka iray volana noany vao afaka hita ireo ray aman-dreny mahery ny 70 taona na azo famotsora-keloka omaly ny fianakavian'izy ireo. Vitsy ny isan'ireo azo famotsora-keloka amin'ity taona ity raha mitaha tamin'ny taona 2024 araka ny didim-panjakana navoaka ny filoham-pirenena omaly. Antony roa nangatahany ministeran'ny fitsarana iny famotsora-keloka iny. Voalohany noho ny fahateren'ny fonjy eto Madagasikara, faharoa noho ny famotsora-keloka tsy nisy tato anatin'ny 2 taona farany. Fanadidina. Voafetra amin'ny salataona ny isan'ireo azo famotsora-keloka amin'ity taona 2024 ity.
Tsy misy afa-tsy 3,7 no isan'ireo mihoatra ny 80 taona voatana amin'ireo fonja miisa 2,20 manerana ny Madagasikara. Tato anatin'ny 5 taona farany izay nisiny ny fampitsorakeloka indimy, tsy nitsahatra ny niena io isan'ny voafonja nahazo fampitsorakeloka io. Ho an'ny volana janoary 2024 nahatratra 4,700 izy ireo. Ho an'ny volana jona taona 2024 hatrany 7,707. Ho an'ny taona 2024 kosa nisy 3,703 ireo nahazo izany raha toa ka tsy nisy afa-tsy 7,704 zany. Ho an'ny taona 2024 nisiny ny fampitsorakeloka farany talohan'ny omaly. Nama mety tsy dia avoaka be loatra izy iny raha mitahata amin'ny fampitsorakeloka nisy tany aloha satria voafetra ny eo amin'ny ara-taona zany ny olona mety ahazo an'ilay fampitsorakeloka ny tamin'ity satria any amin'ny fonja zany amin'izao fotoana zao azo lazaina hoe visy ihany ny olona hoe 70 taona 5,70 taona mihoatra azo lazaina hoe vitsy fa amin'izao fotoana zao zany dia ireo atao hoe mbola eritrerona na mbola tanora no saika mameno ny antotanisa any amin'ny fonja saika hoe manerana ny nosy zany. Isan'ny antony nangatany avy anivon'ny ministeran'ny fitsarana ny fampitsorakeloka ny fahateren'ny fonja eto Madagasikara. Mahatratra 2,104 alina no tanana amin'ireo fonja manerana ny Madagasikara ankehitriny raha toa ka 7,701 alina no tokony ho zakan'ny fonja. Nitomby ihany koa nisan'ireo voafonja satria miisa 7,707 alina izy ireo tamin'ny taona 2024. Izay misy raha nangataka tamin'ity hoe mbaleo mba izy satria efa elaela kely tsy nisy satria ny olana amin'izao zany dia le fahateren'ny fonja saika hoe ny fonja manerana ny nosy zany dia feno dia nanoratra taratasy ny taty amin'ny fandrarana ny fonja moa zany tamin'ny alalan'ny ramatoa mpitahiry gazem-panjakana nangataka tany amin'ny filoham-pirenena misy mba hanao fampitsorakeloka amin'ity dia isaorana azy moa zay zavatra izay fa nanome an'iny izy. Mbola iandry ny fanamafisana avy amin'ny présidence ny eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana vao afaka mamoaka ny circulaire d'application ho an'ireo fonja rehetra manerana ny Madagasikara. Io circulaire d'application io izay manazava ny pitsopitsony rehetra mahakasika ny gadra tsirairay avy. Raha ny fantatra mety haharitra hatramin'ny iray volana ny fanatanterahana izany. Iverenantsika kosa ny pejin'ny politika vaky ny mapara ny alarobia farany teo no nanatitra ny taratasy fananganana vondrona parlementaire ny maparaka karazany telo izy ireo no nitsangana tamin'izany. Tsy eken'ny filoha-panorona ity vondrona politika ity anefa io fizarazarana io raha nambaran'ireo akaiky azy ka tsy tokony ho eken'ny avy eo anivon'ny birao maharitra. Azo atao ary eken'ny lalana kosa izany hoy ny mpahay lalàna iray nanontanianay fanatedina. Karazana mapara telo zany no misy any anivon'ny antenimieram-pirenena dia ny mapara 1 miaraka amin'ny Naivra Olodinina Manasolombaba-bahoaka 7,20, ny mapara 2 miaraka amin'ny Maranty Jean de Dieu ary ny mapara 3 miaraka amin'ny Tinika Roberto izay samy manana solombaba-bahoaka 7 avy. Paikady vaovao sa tsy fitovikevitra no anton'izao fizarazarana ho vondrona parlementaire samihafa izao raha ny hevitry ny mpahay lalàna iray sendranay tsy mandika ny lalam-pandrenana ny fijeroan'ireo vondrona parlementaire mapara telo karazana ireo saingy anjaran'izy ireo no misintona izay mety ho heriny amin'ny fananana izany vondrona parlementaire maro ao amin'ny antenimieram-pirenena izany. Raha ny lalàna aloha zany zao nijerena ny lalàna misy dia ara-dalàna ireo fa eo koa ny ataoko hoe olana anankiray ny lalàna nge tsy hoe famakinan'ny andiny ray roa telo sy famakinan'ny andiny dalàna rehetrarehetra dia milaza hoe zay no lalàna dia lasa mpahay lalàna daholo tsika rehetrarehetra fa inona ny tena FDB an'ilay lalàna amin'ny ankapobeny. Raha nambaran'ny solombam-bahoaka avy amin'ny mapara 1 tsy eken'izy ireo ary tsy eken'ny filoha nasionalin'ity vondrona politika ity ny fijeroan'ny vondrona parlementaire mapara hafa ireo ary tokony lavany avy ao amin'ny antenimieram-pirenena. Tsy nandalo tao amin'ny kongresin'ny mapara ary tsy nifanarahana tamin'ny rehetra ny fijeroan'ny vondrona parlementaire roa ireo raha ny nambarany ihany. Ka eto dia mitodika amin'ny tompona andraikitra izay mandray ny mijery an'izany resaka fandraisana zany groupe parlementaire zany
tokony irrecevable ny mapara zany izay mitondra hoe roue 2 na 3 na hoe miaraka amin'ny x na miaraka amin'ny y satria ny mapara dia manana ny statuany izay mipetraka any amin'ny ministère ny atitany zany ary manana an'ireo membre de bureau ka noho izany izay mivoaka avy any anatina fivorian'ny mapara sy izay vita sonihany zany floany zany mapara zany izay flo nekena zany dia Andriamatoa Andrajoelina izay no manakery raha nataony kajikajy tsotsotra raika amby 70 ny fitambaran'ireo solombavambahoaka ao amin'ireo vondrona mapara anankitelo ireo. Nakaiza izany ireo solombavambahoaka valo hafa izy ireo izay sady tsy tafiditra ao anatin'ny vondrona parlementera mapara no tsy ho afaka hiditra ho isan'ireo tsy miankina ihany koa. Ankoatr'ireo vondrona parlementera efa nilaza ny fijoroany ihany koa ny Derfanilo, ny Maitso, ny vondrona politika malagasy miaramiaingy, ny Araka Isika, ny HVM ary ny RDM na réforme et démocratisation à Madagascar. Vaovao avy any amin'ny faritra no esoriny fanjakana tsy ho PDS ny tanàna ny fianaran-tsointso ny petra quotidienne flou national ny antoko-tambatra hatramin'ny 5 jona farany teo araka ny loharano vaovao avy any an-toerana fantatra fa ramatoa ary lalaina Irma Juliandre no voatendry solo-toerana azy amin'izany toerana izany i petra quotidienne izay efa nilaza ihany koa fa ho isan'ny kandida indray amin'ny fifidianana be ny tanàna manaraka eo any fianaran-tsoa. Fa eo amin'ny pejy fampianarana kosa indray mpianatra miisa 970 avy amin'ny sampam-pampianarana communication médiatique, communication sociale ary communication organisationnelle no nivoaka androany avy eo amin'ny Samisezik Saint-Michel Aparbe 13 amin'izy ireo nahazo ny mari-pahaizana licence ary 13 ny mari-pahaizana master. Isan'izy ireo tamin'izany ny mpanao gazety eto amin'ny KOLO TV sy ny KOLO FM, Nandriana Rajonson tao amin'ny Indien Soary ary Gaeton Andriatsilava tao amin'ny Indien Apingy. Miaraba manokan'izy ireo moa ny mpiasa rehetra eto amin'ny fahitalavitra KOLO TV sy ny onjam-peo ny KOLO FM. Fahidirantsika kosa ny eo amin'ny pejy sosialy nozantsika izao fampalalam-baovao izao ny emitra amin'ny alatsinainy indray ny fanesorana ny famindrany ireo mpivarotra amoron-dalana ny Analakely sy Behoririka raha toa ka androany no fehim-potoana nomeny komina Antananarivo renivohitra taloha ny fetiny 9 jona farany teo. Ny fanisana ny mpivarotra raikitra sy fanomezana tika azy ireo nanomboka izany androany hitsakilan'izay anefa manda tanteraka izay fanesorana sy famindrana toerana azy ireo izay ireo mpivarotra ny Analakely sy ny manodidina fanatediana no tanterany Michelana Ranardzon. Azo antoka fa hafana indray Antananarivo manomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao. Anio no fehim-potoana tokony hifindran'ny mpivarotra amoron-dalana ao ambadiky ny pavion Analakely na etsy amin'ny lalana mena lamba Behoririka raha ny resaka farany ny fanaovan'ny commune Antananarivo sy ireo mpivarotra amoron-dalana talohan'ny fetim-pirenena teo. Mbola feno mpivarotra ny lalana teny Analakely sy Behoririka androany. Amin'ny alatsinainy ho avy izao no anatanterahana izany raha ny fanazavana azo avy amin'ny tale teknikan'ny commune. Marina tokoa fa mifanarahanay tamin'ny mpivarotra hoe mba nangataka izy hoe aloha mba orina fety satria teno amin'ilay fotoana tena fitadiavanay vola izay. Commune moa zany amin'ilay fitsonjovan'ny olona rehetrarehetra dia nanaiky fa aorina fety tokoa zany vao atao ilay izy. Noho izany ny isan'ireo mpivarotra ho afindreo manomboka androany vao tena ho fantatra hoe firy marina tena mpivarotra régulier. Dia tena manao tokoa zay manomboka androany. Fa androany zany zay manisan'ilay mpivarotra dia manome azy jeton. Dia avy eo zay manao traçage ilay toerana asiana azy dia rehefa vita zay dia mifindra amin'izay izy. Mino fa manomboka amin'ny latsinainy izy tokony fotafafindra. Hita fa miemitra lavitra ny commune amin'ny fampiarana ny lalàna, tsy mazava amin'ny mpivarotra ihany koa ny fepetra raisina momba ny fitsonjovana an'ireo mpivarotra amoron-dalana amin'ny fanatanterahana sy ny fampiarana ny lalàna ho fanajana ny zony rehetra. Tsy ny mpivarotra ihany no manana ny zo ampiasana ny lalana sy ny tsena ary ny trottoir. Ireo mpivarotra izay maro no nilaza fa tsy hiala eny amoron-dalana intsony. Isan'ny anton'izany ny filazan'izy ireo momba ny ambarany fa tsy fahamatoran'ny commune. Raha olana tsy mahatra aloha dia tsy ekenay mihitsy io fa dia tsy maintsy manohatra hatramin'ny farany izay. Mangataka amin'izay tena manana fahefana feno izay amin'ny fitoerana tsara izahay fa zay tsy hiala eto Analakely fa eto fivelomanay. Tsy mety aminay zany. Andrasana indray izany ny fivoaran'ny tsiraray fanolalan'ny mpivarotra sy ny commune Antananarivo ity amin'ny alatsinainy ho avy izao. Marihana fa fanombohana fotsiny ity famindrana ity fa hitatra any amin'ny tsena hafa toy ny eny Mahamasina sy ny sisa izany.
Eo amin'ny lafin'ny fandriampahalemana kosa indray olona 5 no voasambotra no ny raharaha fitaovam-piadiana tratra tany amin'ny serana Tsambo ny Tomasina. Dahalo 12 kosa no efa maty tany Atsimo ary 130 azo sambobelo tsy mitombona kosa ny filazana fa ny alika sy ny polisy no nahafaty ny olona teny Mahamasina omaly raha nambarany zandarmeriam-pirenena androany fanadihadiana. Hatramin'ny nanomboan'ny opération coup d'arrêt tamin'ny fitoana teo 539 ny omby very nandritra ny asan-dahalo miisa 10 ka tafaverina amin'ny tompony ny 177. Ankoatran'ny fanenjehana ny alatrombony tranga dia nisy ihany koa ny fisavanan'ireo kizy fanafenana omby halatra ka omby miisa 470 hafa no tratra tamin'ireo toerana antsoina hoe kijana fanafenan'ireo dahalo an'ireo omby halatra. Nisy ny fifandonana tamin'ny dahalo nandritra ireo fotoana ireo. Nisan'ny dahalo arrêté zany hatramin'izao dia 130 hatramin'ny nanomboan'ny opération. Ny dahalo maty kosa dia mahatratra 62. Ny zavatra saisi dia misy fusil d'essence anaky 7. Zay zany ny saisi fusil d'essence anaky 7. Ny aty amin'ny force de l'ordre kosa misy gendarme anaky 3 no naratra. Tsy ampy ny 30 andro ametrahana ny filaminana ny Atsimo raha ny zava-misy hatreto. Mampiavaka ny opération coup d'arrêt amin'ny opération tandroka natao nandritry ny tetezamita ny fahitana an'ireo kijana ireo izay fitobin'ny omby halatra ireo. Tahaka ireo fitaovam-piadiana tratra tany Tomasina, izany hoe fusil de chasse, ireo basy tratra tany amin'ny dahalo. Indra raha tany Tomasina iny izay efa andalam-panadihadiana ankehitriny. Nisy teo amin'ny 5 zao ny olona voatanaponja. Tsy teto Tananarivo, tsy tany Toamasina ihany fa manerana Madagasikara zany ny asa natao makasika andreo basy ireo. Misy ireo basy ireo zany dia saisi daholo amin'izao fotoana zao. Momba ny zavantranga omaly tetsy Mahamasina indray, tsy ny alika na ny polisy no namono olona hoy ny zandarmeriam-pirenena. Fa dia tena bousculade tsotra fotsiny zavatra iny anisan'ilay foy nataon'ny personnel-ny présidence dia le olona nefa ty hiditra malakilaky dia izay no natonga le bousculade natonga le olona nianjera dia nisy nisy maty anakiroa manapalelo dia nisy an'ilay naratra anaky 5. Na tiana na tsy tiana, nisy olana teo amin'ny fandraisana andraikitra. Efa fantatra melony hoe tsy maintsy ho betsaka ny olona ary tsy azo hidirana ny kianjabeny Mahamasina. Nefa tsy voasoroka ny tranga tahaka ireny. Hatramin'ny androany arivo, 25 ny tropitaly no efa nivoaka. 4 nozairina ny lohany, 2 nozairina tamin'ny tratrany, ankoatra ireo naratra tamin'ny faritra samihafa ary 2 no namony ainy. Ivoaka kely ny renivohitra kosa sika amin'ity fanadihadiana manaraka ity. Niavaka nankalazany teto amin'ny komina ambanivohitra Manandrina ny fetin'ny 24 jona tamin'ity taona ity. Tolonomby sy nofokena amin'ny tampihavanana tahaka ny fanaon'izy ireo isan-taona no nentin'ny mponina sy ireo zanak'ampelezana niatrika ny faha 450 taona niverenan'ny fahaleovantena ho an'ny Madagasikara. Fanadihadiana no tanterahan'ny Zora Kotondrina. Tsy nanafatra mpanakanto malaza akory ny komina ambanivohitra Manandrina ka nahavory ireto vahoaka marobe ireto teto. Ireto omby ireto no nanafana ny tontolo andron'ny 24 jona. Talohan'ny fety dia efa samy nivonina avokoa ireo vatandela matanjaka tao amin'ny tanàna. Omby 12 no tolomin'izy ireo eto. Na dia naratra sy rovotra akanjo aza ny akamaroan'ireo vatandela ireto dia tsy namela ireto omby ireto mora foana sady naneho ny tanjany noho ny fety izy ireo. Nafinatra ny tolon'omby alony sapy efa hanao ny Manandrina le izy zanatany zay moa efa zanatany efa 5 taona ny tolomana omby. Raha ny fanazavan'ireo tompony andraikitra efa fomban-drazana hatrizay ny resaka tolon'omby teto amin'ny tanàna Manandrina. Fety izay fanao isaky ny alahady. Ny tantarany izao fety androany zao dia nengy avy any amin'ny mpanjaka Ralambo. Tamin'ny andro dia nankalazaina io tamin'ny andro alamady izay tsingeritaony naterana mpanjaka. Dia taty aoriana dia taranandretra zany izay Manandrina anisan'ny atao hoe zany Ralambo amin'ny Andriantsaka. Dia mitana zany fomban-drazana zany saingy tsy atao amin'ny andro alamady intsony izy fa
tonga ny fahaleovan-tena dia natao enina amby roapolo jona dia tonga amin'izao fotoana zao ny fety zay rahantsika. Fampifondronana ireo zanaka ampelezan'ny manandrina no tanjona voalohany tamin'izao hetsika izao. Nandritra ny lalonana, nisy ihany koa ny fitatazana rakitra atao solom-body akoho ho an'ireo ray aman-dreny be mihoatra ny 70 taona. Nisy 70 izy ireo no notolorana izany. Isan'izany ity raim-pianakaviana ity. 40 taona izy izao ary mitantara ny zavatra ny ainany tamin'ny fotoana niverenan'ny fahaleovan-tena ny Madagasikara. Tsy nisy sahala amin'izany mihitsy. Tadidiko tsara mihitsy teo Andravoahangy izay no mipetraka tamin'izany fotoana izany. Fa ny tomabilina mifamezivezeran'ny arabe para-patongany tamin'ny 12 alina dia tsy nisy hafalian'ny malagasy sahala amin'izany mihitsy miverina ny fahaleovan-tena antsika. Izany ny tena zava-dehibe ho antsika izany. Maromaro no naratra, vehivavy iray koa no nandray anjara tamin'ny tolonomby. Ny andany ambavy raha teo ny hetsika tahaka izao isan-taona. Nofaranana tamin'ny famonoana ireo omby sy ny fizarana ny hena tamin'ireo fianakaviana rehetra tonga nanatrika ity fety ity ny hetsika, izay no karakarain'ny commune ambanivohitra Manandrina. Ity commune kely ity izay mbola miavaka aloha hatreto amin'ny fankalazana ny fetim-pirenena. Nankatoavy ny Confédération africaine de rugby sy ny International Rugby Board ny kianjabeny Mahamasina amin'ny fiadinany ho tompon-dakan'ny Afrika sy ny fifanitsanana ny fiadinany amboareran-tany izay ataon'ny Angletera ny taona 2024 amin'ny taranja baolina lavalava. Raha mpitso nanomboka ny fananana rehetra, Kenya eo amin'ny Namibia ary Madagasikara ifandona amin'ny Zimbabwe. Ezaka lehibe nataon'ny commune Antananarivo renivohitra izay notarihan'ny PDS amin'izao fotoana izao, niaraka tamin'ireo mpiara-miasa amin'ny akaiky. Teo ihany koa ny Fédération Malagasy ny taranja baolina lavalava eto Madagasikara sy ny ministera ny fanatanjahantena sy ny tanora tamin'ny fanadiovana ny kianjabean'ny Mahamasina, fa dia nahifaly tokoa ny vahoaka malagasy nijery ny fety tamin'ny fankalazana ny 450 taona niverena ny fahaleovan-tena teto Madagasikara. Nankatoavin'ny Confédération africaine de rugby sy ny International Rugby Board tamin'ny alalan'ny Jean-Luc Barthez ny kianjabean'ny Mahamasina andraisana ny CAN 2014 sy ny fifantsanana iadinany amboareran-tany atao any Angleterre amin'ny taona ho avy io. Le terrain étant en bon état, je crois que l'État malgache et la mairie de Tananarive ont respecté l'engagement qu'ils avaient pris avec nous. Dia somary enjakenjana ihany satria ny olona fa niditra daholo no napetraka zany le fiefy, dia iny somary enjakenjana fa avoarindra tsara moa ny asa dia vita somatsara an'ilay izy le olona koa zay mbola averiko ihany hoe enja le gasy. Tsy nisy maintsy rehefa niteneny hoe atretinareo no miditra dia nijanona teo zareo, ty tsy azonareo tikana dia ty aty lalan'ny artista, tsy nila hoe nampiasana hery na hoe natositosika zany fa rindra somatsara ny fandaminana. Zay mahazo be zany dia tsy mahazo mandehandeha intsony fa tonga dia mamonjy varavarana fidirana dia miditra. Manandanja ary tombony atsika izay fandraisana ity kanina sy ny fantsanana makany amin'ny amboareran-tany ity satria dia anisan'ireo mpijery aty amin'ny faritra Afrika voalohany ny eto Madagasikara. Ny maraina teo ny fanazaran-tena ny ekipa pirenena Namibia narahany Kenya ary ny ariva kosa ny ekipa ny Zimbabwe sy ny 15 Maquis de Madagasikara. Inona santenena fa hiady tokoa izay feonana izay satria dia rapitso no hiatrika lalao voalohany amin'ny Zimbabwe isika eto Madagasikara, ny alarobia kosa hiatrika ny Kenya ary amin'ny fahen'ny volana Jolay dia Namibia no hiady amin'ny antsika amin'izay lalao farany izay. Izay voalohany amin'ity fananana ity dia mazava ho azy fa hiakatra any amin'ny fiadinany amboara iran-tany izay atao any Angleterre. Ny faharoa kosa dia mbola hiatrika lalao sakana. Iverenantsika kely kosa ny mahakasika ny fankalazana ny 20 jona omaly, niavaka ny fomba fitafin'ireo nahazo fanasana teny avoloha omaly rahantsika avy hatrany ao anatin'ireto sary manaraka ireto.
mankatsika ny fampalalam-baovao efa nentina taminao teto amin'ny fampalalam-baovao ihany ilay teratany japonais nahavita namaky kokoa tamin'ny fanondro zava-baovao ilana kokoa hatrany ny tanana makin'izany ho an'ny teratany allemand iray zava-baovao miavaka ao amin'ny bokin'ny Guinness tamin'ny volana jona farany teo ary avy hatrany indiny mahakasika izay. Meet Peter Wettelsberger from Germany. We join him at the gym where he's pumping some serious iron. Tao anatin'ny fandarana fahitalavitra iray any ivelany na afanana ity fahaizana avy ity. Mohamed Kashimanovic, teratany allemand, tao anatin'ny iray minitra monjy 17 ny voanio vaky. Sady kinga ny fomba fiasany eto ary hita mizara 10 voanio iray. Ireo tsy vita kosa sady dinganina vetrany anatrarana ny akaikiny. Mpanantaneta tamin'ny ara marsiao ny lehilahy. Tamin'ny taona 1970 no nanomboana nanao judo, karate, wing chun ny taona 1970 ary ny taona 1970 nampianatra ny taekwondo sy ny apkin jeu. Mpampianatra ny aiady toy izao i Mohamed, efa tompon-daka tamin'ity aiady ity nanomboka teo amin'ny taona 1970. Mpampifana ny ekipa pireneny nandritry ny Olympique tany Yougoslavie ny taona 1970. Kickboxer sanga ny taona 1970 ary tompon-daka eran-tany tany New York ny taona 1970 sy ny taona 2020. Dann hol dir den Rekord. 1 Minute. Ja! Oh, der Mann braucht Unterstützung. Lass dich nicht hängen. Oh. Noch ist die Hand dran. Das ist nicht zu fassen. Isan'ny voarakitra tao amin'ny bokin'ny Guinness ny taona 2020 sy ny taona 2020. Raha ny fijerin'ny felan-tanany lehibe afaka mandrakitra ny tavany iray manontolo. Isan'ny tombony ho azy ny fananana izany ka nahafahany namaky ireo voanio marobe ireto. Sarotra ny anarana ny toy izao raha ho antsika malagasy fotsiny ihany azy, any amin'ny sisintany ny famaky na ny atota eo ambony vato ny voanio akanan rano sy nofo anatiny. Isan'ny voankazo mafioditra ivelany ary fanaontsika borosy coco izany hoe fikso ianatrany ny voanio. Mazava ho azy fa mety anahirana na afaty avy hatrany raha voan'ny tefa-tsofina avy amin'ity teratany allemand iray ity. Dia izany koa tomboka lasitsongo vavy no entina manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity hariva ity. Aza diny manaraka ny fandarana almanaka sy tanànatsika aoriana izao fampalalam-baovao amin'ny teny malagasy izao. Amin'ity anio ity ihany koa nanarahinao ny fandarana MKH izay ady hevitra ho tanterahin'ny endrika Zarakoto Manantsoa miaraka amin'ireo vahiny saina. Horesana ao anatin'izany ary ny mahakasika ny lalana mifehy ny vondrom-bahoaka hitsinjara-pahefana sy ny lalana vaovao tokony hifehy azy ireo. Dia izay ihany koa no ametrana ny veloma mandrapitafa ho amin'ny raha mpitso indray veloma tompoko.